Isaia 8:10 andininy 5:10. Isaia 8:10 andininy 5:10. Isaia 8:10 andininy 5:10. Eny, tsy eo ny fahamarinana, ary izay mifadany ratsy dia ohatra ny manolo tena ho babon'ny sasany, ary hitan'i Jehova ny tsy fisian'ny rariny, ka nataony fa ratsy zany. Eny, hitany fa tsy nisy olony sady talanjona izy, satria tsy nisy mpanalalana, ka dia ny sandriny ihany no nanao famonjena ho azy, ary ny fahamarinany no nanoana azy. Eo amin'ny 5:11 jerentsika ihany. Naembotra ny rariny ary manjavidavitra ny hitsiny, fa tafitohany any ankahalalahana ny fahamarinana, ary ny hitsim-po tsy mahazo miditra. Eny, tsy eo ny fahamarinana, ary izay mifadiny ratsy dia ohatra ny manolo tena ho babon'ny sasany, ary hitan'i Jehova ny tsy fisian'ny rariny, ka nataony fa ratsy zany. Eny, hitany fa tsy nisy olona sady talanjona izy, satria tsy nisy mpanalalana, ka dia ny sandriny ihany no nanao famonjena ho azy, ary ny fahamarinany no nanoana azy. Amen. Misy afaka mamaky kely ve amin'ny teny frantsay le izy, fa misy fanazavana bebe koa sy mihamazava kokoa le izy amin'izay eo amin'ny teny frantsay. Isaia 8:10 andininy 5:11 ka hatramin'ny 9:10 azafady. Et la délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Amen. Misaotra. Nanjavona ny fahamarinana. Nakaiza ny fahamarinana. Tsy eo ny rariny, tsy eo ny hitsiny, ary izay te hanao ny marina dia mitikizo ary mahazo loza. Aiza misy an'izany? Ato amin'ny Isaia 8:10. Fa aiza koa misy an'izany? Amin'izao fotoana izao. Nanjavona ny fahamarinana. Nakaiza ny rariny. Aiza ny fiangonana? Tamin'ny tapabolana tsika dia nisy an'ilay resaka le hoe tia ny fahamarinana, ary raha mandray ny fahamarinana ao am-pony izy dia Andriamanitra manazava sy mampianatra azy. Fa raha toa ka tsy nandray ny fahamarinana, tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana izy, dia Andriamanitra vao maika mandefa fanahy ny fahadiso-kevitra ao anatiny, esprit d'égarement. Dia mahatonga azy ino lainga, ino fampinaniana santoka, ino mirakla santoka, ary hanaiky fahotana mba ho elohany izy ozy ny tenan'Andriamanitra. Zany hoe averiko ihany hoe ny olona tsisy voavonjy daholo zany, fa io tsy maintsy misy very io. Izy hoe mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Izany tsy very izay rehetra mino. Ny olona rehetra ve nefa mino. Matoa Jesosy maty eo amin'ny hazo fijaliana, voavonjy daholo ve le anankiroa niaraka taminy teo? Ray ihany ny voavonjy. Fa ny ray mbola nanome tsiny, mbola niteny hoe raha zanak'Andriamanitra ianao midina teo, vonjeo zay vonjeo ny tenanao. Vitany ny fiainana ozy ny tenan'Andriamanitra ao amin'ny Deutéronomie. Andriamanitra manome safidy malalaka. Matoa misy ny elo dia misy makany zay. Matoa misy ny fariafo sy solofara. Dia vakio ny amin'ny Apokalipsy 20 ny toy andro rehetrany, sokafanao izy ny fariafo sy solofara, nalefa tany ilay bibidia, nalefa tany ilay mpaminany santoka, nalefa tany izay rehetrarehetra tsy nino, ary nalefa tany izay rehetra tsy voasoratra tao amin'ny boky ny fiainana, satria tsy nandraiky ny fahamarinana. Aiza ny fahamarinana? Iza ny tia fahamarinana? Nanjavona ny fahamarinana. Ary voalaza hoe il y a que la vérité qui blesse. Fahamarinana ihany mandratra. Ary koa voalaza hoe
toute vérité n'est pas bonne à dire. Ny marina rehetra tsy mba filaza. Fa zao voasoratra ny tenin'Andriamanitra hoe mila milaza ny fahamarinana, azon'ny olona ny famonjena. Hoy Jesosy, hoalan'ny olona rehetra nareo noho ny anarako, fa zay maharitra hatramin'ny farany ihany no vonjena. Izy Jesosy ilay teny tonga nofo. Hoalan'ny olona rehetra nareo noho ilay teny tonga nofo, fa zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Izy Jesosy, Jaona 4:12, izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Jesosy ilay fahamarinana. Rehefa mijoro amin'ny fahamarinana ianao, dia hoalan'ny olona rehetra ary hoenjehany, ho asiany teny marary, holazainy zavatra maromaro isan-karazany. Isaia 7:15 dia efa milaza hoe zay tianao ny rariny ary miala amin'ny fahotana dia maninona hozy izy? Mahazo heloka, mahazo mahita loza zany, mahita angano. Hoe naninona ara nandeha tamin'ity resaka fahamarinana ity? Naninona ara nitory an'ity resaka fahamarinana ity? Naninona ara no nandehandeha amin'izao resaka fahamarinana zao? Satria voasoratra hoe izay mifady ny ratsy dia ohatran'ny manolo teny ho babon'ny sasany. Loza hoy voasoratra amin'ny Isaia, an'izay milaza ny tsara ho ratsy ary milaza ny ratsy ho tsara. Zany ny zava-misy amin'izao fotoana. Ny tsara lasa ratsy ary ny ratsy lasa tsara. Fanina ny olona. Zao ny antsoina hoe fotoana ny confusion, fotoana ny fifangaharona. Fotoana zay tsy hitanao tsony ny mazava sy ny marina, fa ohatran'ny sarotra dedavina. Fisaka tahaka ny fisaka ny rariny hoy izay sarotra dedavina. Manjavona ny fahamarinana. Fa io fahamarinana io no tena mila zaraina. Raha hitory filazantsara, tsy hanambitamby olona, tsy handambodamby olona, tsy handrotsorotsy olona. Fa raha hitory filazantsara dia hanambara ny fahamarinana. Inona ny fahamarinana? Raha miaina ao anatin'ny fahotana ianao ka tsy miala ao anatin'ny fahotana, dia fahaverezana ny fiavarana. Raha miaina ao anatin'ny fahotana ianao ary tsy mety hiala amin'ny fahotana, fa miziriziry hanota, dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe fahafatesana no tambon'ny ota. Fahafatesana ny tambon'ny ota. Itsika tsirairay avy dia handalo eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Ary rehefa handalo eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra tsika, raha toa ianao tsy no hamarininy Jesosy Kristy, tsy marina ianao zay, ary ho tsaraina ny nataonao rehetra. Ho tsaraina ny nataonao rehetra. Ozy le mpiara-miasa aminay zay tamin'ny herinandro hoe gaga ozy any Etazonia fa misy olona efa 7 taona dia natson'ny fanjakana tampoka izy, natson'ny polisy. Atsony ianao. Fa inona ny atsonanao? Nisy zavatra tsy nety nataonao tamin'ny ianao 20 taona. Hitan'ny manam-pahefana, hitan'ny polisy zany a, dia natsony le olona. Efa 20 taona ty ariana. Hoe avienao a, convoqué ianao, fa misy sazy, misy heloka nataonao. Ny olombelona raha mahita ary mahafantatra hoe misy zavatra tsy miady ao, ka rehefa mipetraka amin'ny fahamarinana amin'ny firenena ray a, tsy maintsy enjehana zay tsy nanao ny marina. Maika fa Andriamanitra. Maika fa Andriamanitra no hitondra ny fitsarana. Ary raha tsy manana an'ilay fahamarinana ao amin'i Jesosy, dia ho any fahaverezana. Nanjavona ny marina, nanjavona ny rariny. Aiza ny marina, aiza ny rariny? Inona tena marina amin'ity Baiboly ity? Inona tena marina amin'ity tenin'Andriamanitra ity? Fa raha toa ianao ka tsy manana etaeta ny fahamarinana, raha toa ianao ka tsy manana etaeta ny fanamasina, dia homaizina aminao ny Baiboly. Homaizina aminao ny tenin'Andriamanitra. Ary ny ratsy ho lazainao ho tsara, ary ny tsara ho lazainao ho ratsy. Inona ny fahamarinana mila zaraina atao amin'ny tenin'Andriamanitra? Inona ny zavatra mila ambara atao amin'ny tenin'Andriamanitra? Tsy hitanao ve fa tsisy mandeha amin'izay lohan'ny intsony eto tany? Iza no mahita hoe mbola tena milamina sy tena mety be eto tany? Tsisy mandeha amin'izay lohany ny fiainam-pirenena, ny fiainan'izao tontolo izao. Fa ny zavatra hitanao amin'izao fotoana izao a, zao lazain'ny Paoly hoe ratsy izao fiainana izao.
ararotozy ny andro azo anaovatsoa fa ratsy izao fiainana zao ratsy zao fiainana zao ary tsy zavatra tena azo antenaina sy janonana ela eto manjaka ny terrorisme na ny fampiororona tsika zao tamin'ny 26 juin tamin'ny heritaona dia efa tratran'izay eny amin'ny podium eny eny amin'ny olona te mamonjy feteny Mahamasina eny dia tratrany fipoahana grenady fa tonga aty Madagasikara koa zany tsy milamina ny tany mahita ianao ny fampiororona sy ny famonoana maimaim-poana fotsiny zao any ivelany any tany Stockholm any Suède any amin'ny Europa avaratra any dia nisy an'le camion tonga dia fotsiny anosy olona eny an-dalana amono olona fotsiny tsy fantatra hoe ahoana na manino dia aveo moa miteny hoe ny silamo mahery fihetsika sy ny sisa no tomponatoka nanao an'iny zavatra iny tsy voasakana ny ratsy na efa manana sécurité matipaky ara ny firenena anankiray manana filaminana matipaky ara ny firenena anankiray anlaminana tanàna rehefa ho avy le ratsy ary rehefa ho avy ny terrorista tonga foana tahaka izany koa tany Londres dia ohatr'izay koa camion mitsotsotsy fotsiny dia mamono olona eny an-dalana fa inona mahatonga an'izany aiza ny fahamarinana aiza le fiadanana tahaka izany koa tany Russie any anaty métro dia misy bomba mipoaka mahafaty olona inona koa ny ankoatran'izay tany am-piangonana tany Egypta le fiangonana filazan'ny olona moa zany tany an-trano fivavahana asiany olona bomba maty ny olona tsy haiko hoe fo 20 vaovao renao zany dia ahitanao hoe tena tsy mandeha amin'izay lohan'ny tony zao fiainana zao tany Syrie dia nalefa ny bomba simika fitaovana simika zay mamono olona tsy fo 20 ihany koa ary zazakely no akamarony reo firenena mahery rehetrarehetra eto tany reo manomana fitaovam-piadiana daholo reo amin'izao atao inona fitaovam-piadiana amonona iadivana inona moa ny amoroporonana an'io fotsiny eo tsy efa mamofopofona gera zany efa mieritreritra iady matoa mamorona an'izany efa mieritreritra iady matoa mamorona an'izany tsika zany zao eto amin'ity zao tontolo zao ty efa misy bomba ao ambany ao efa misy poudre mirehitra fotsiny afokasika potika dia inona molotoriana aminao hoe fiadanana e paradisa sosialista paradisa eto tany villa trano sy ny sisa miadany eto tany mahafinaritra eto zay ve nitoriana sy ambana aminao raha mijery ianao andreo firenenreo dia lazaina teo hoe iza moa le anankiray Corée du Nord manao arme chimique ary mola toizany fanamboarana an'izany dia ozy ny Amerikanina hoe tsy mety io dia avy ny Amerikanina tonga dia nandefa sous-marin nandefa miaramila nandefa avion sy ny sisa andeha ho any Corée du Nord rehefa tsy hanao sinina ozy izy dia ho ataonay io dia namaly indray Russie na namaly indray Poutine zay koa izy efa volona fa 20 minitra dia potika New York karaha zay no motika azy 20 minitra New York zany nefa misy 8 millions d'habitants eo amin'ny 112 000 hectares eo 20 minitra dia potika 20 minitra ozy izy ngamba i Los Angeles izay sa misy firenena anankiray zany zany hoe samy misy le rosianina hoe mitady gera ve nareo vonona zay ozy fakeo ny eny gazety fakeo ny zavatra anaty internet any dia ozy izy hoe mitady gera nareo efa vonona zay dia samy misy ny teny hoe 20 minitra dia potika reo firenenreo zany miandro fotsiny reo Iran, Irak, Syrie reo firenena maro isan-karazany reo dia ozy ianao ve hoe zay ty Madagasikara milamindamina fa lavitra anay zany aza manofotsika fa tena hoe ho fatatsika hoe tsy milamina zao eto tany zao ary io tsy hoe ilamina io iza no antenainao mpitondra fanjakana mpitondra fivavahana misy antenaina ve zany iza no andrandrainao inona no afatra ampahery anao amin'izao ora sy fotoana zao omenanao mpitondra fanjakana no ilazainanao fanjakana no ilazainanao malahelo aho milaza aminao fa napetraka ny fanjakana ho mpiahy
ho ray aman-dreny pia. Fa rehefa mijery Jesosy eo amin'ny Matthieu 10 dia izy hoe onena ny fony nahita ny vahoaka fa ohatra ny ondry tsy misy pia. Ohatra ny ondry tsy misy pia. Dia ondry tsy misy pia zao sy anao raha olombelona ny andrasanao. Ary eseho an'ny tompo mihitsy hoe tsy tafavoaka io raha tsy zany raisina. Satria ny olona mieritreritra ny amin'ny fahaizany, mieritreritra ny amin'ny fahalalany, mieritreritra ny amin'ny diplômany sy ny teknikany sy ny teknôlôjiany rehetrarehetra. Fa aiza izay mahomby eo, aiza izay tafavoaka eo, aiza izay mahavita filaminana eo, tsisy. Fanjakana tsy tsara tantana. Fanjakana amin'ny tanila. Fanjakana marefo. Fanjakana manao fitsarana amin'ny tanila. Fitsarana miangatra. Fanjakana tsy mijoro amin'ny fahamarinana, nanjavona ny fahamarinana. Tsisy antenainao zany. Raha sanatria voatory any amin'ny toerana any ka tsy malalalala olona dia taraiky any, dia very any. Ny fivavahana, ny akamarony dia manao fetifety, manao korana, manao resaka fomba mpivavahana zay manavesatra ihany koa ary tsy mitondra fiainana sy fanantenana ho an'ny olona. Aiza raha ny marina. Tsy nanjavona ny fahamarinana, tsisy fahamarinana, tsisy rariny ary tsisy fiainana. Ny fiangonana izay natao hizara ny fahamarinana tsy mizara ny fahamarinana. Ny afatra lehibe izay apetraka amin'ny fiangonana dia ny hanambara an Jesosy Kristy, ny hanambara ny fibebahana, ny hanambara ny tahotra an'Andriamanitra, ny hanambara ny fiverenan'i Jesosy ary ny hanambara fa ho levona sy ho potika ty tany ty ary ho avy tsy ho elany amin'ny raha ho lanitra Jesosy. Aiza ho aiza le fahamarinana, nanjavona ny fahamarinana ozy izy. Izay nieritreretina anao ny marina tsy hita. Dia inona ny zavatra ho torianao anao anatin'ny Baiboly? Zavatra mila toriana aminao dia zao, ny fahamarinana tiana lazaina aminao dia zao, mihavana amin'Andriamanitra ane ianao. Iraka izay solon'ny Kristy tahaka an'Andriamanitra izay maniraka anay, mitalao, mangataka aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ane ianareo. Raha tonga antsika tsirairay avy dia ny mamaika raha hitory ny tenin'Andriamanitra dia zao, movy ianao vita fihavanana amin'Andriamanitra. Tafahavana amin'Andriamanitra ve ianao? Fa hoy ny voasoratra ao amin'ny epistily sorata amin'ny Paoly hoe ny rano teo amin'ny hazo fizaliana no anaovany fampihavanana tamin'ny olona samy olona ary tamin'Andriamanitra sy ny olombelona. Efa vita fihavanana amin'Andriamanitra ve ianao? Fa raha tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao dia voalaza fa fahavalon'Andriamanitra. Ary raha fahavalon'Andriamanitra ianao dia tsy misy fitahiana sy fiarovana sy famomban'Andriamanitra anao. Hoy voalaza ao amin'ny Jaonina 3 hoe zay manana ny zanaka no manana ny fiainana. Fa zay tsy manana ny zanaka dia tsy hahita fiainana fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra ao aminy. Fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra ao aminy. Ny olona rehefa tsy manana an Jesosy, na milamina ny fiainana mety ny ataony zao lazaiko anao, fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra ao aminy. Fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra ao aminy. Ka ny mila toriana aminao ny fahamarinana mila lazaina aminao voalohany dia zao, mihavana amin'Andriamanitra ane ianao. Tiako ahintsikely mihitsy ny fitoriana izay mandeha any anany sy any amin'ny internet ihany hoe Andriamanitra dia fitiavana, Jesosy dia fitiavana ary tia antsika rehetra izy. Jesosy dia tia Barabasy. Barabasy ny tia voalohany satria raha i Barabasy ny tokony ombona sy vonoina dia iza no nandeha? Jesosy. Noho izany Jesosy dia fitiavana ary tia ny olona rehetra izy, tia ny Barabasy izy. Jesosy dia fitiavana, tia ny lehilahy teo amin'ny hazo fijaliana izy. Jesosy dia fitiavana, fa tsy fitiavana tsy midika hoe manotaha. Fitiavana tsy midika hoe miaina ihany ao anaty fahotana. Fa ny fitiavana dia manafaka anao amin'ny fahotana mba tsy hanotahanao intsony. Haleloia. Tsy hoe Andriamanitra dia fitiavana, dia hoe Andriamanitra dia fitiavana, jangajanga ianao. Sy jangajanga ihany fa Andriamanitra nge fitiavana e, mamela anao izy. Andriamanitra dia fitiavana, ao anaty kolikoly ianao, ao anaty langa, ao anaty risoriso. Tohizo ny langa sy risoriso ny kolikoly. Andriamanitra dia fitiavana, mpamindra fo izy. Fona indray tsika amin'ny alahady, dia lasa indray tsika mangalatra koa indray tsika alatsinainy. Zany ny toriana aminao, zany ny fahamarinana lazaina aminao. Fa rehefa miteny ianao hoe mibeba ianao, miala amin'ny ratsy, manatona Jesosy Kristy, ajanony fijangajangana, ajanony ny kolikoly, ajanony ny langy, ajanony ny alatra, dia lazaina ianao fa masika.
lazainy ianao fa tsy micomprendre, lazainy ianao fa sekta. Ondrina raha mamonjy zay hoe dado sy neny eo. Tiako nareo izy izy. Tsy mba sitrako ny ampalahelo aneo fa marina tsy maintsy lazaiko. Ialao ny sampy. Ialao ny famadihan-drazana. Mampisy oziny zany ho amin'ny malagasy. Vola efa tsy ampy. Ny asa efa tsisy. Ny teny efa marary. Mbola amadika. Amadika ao am-pasana. Hoy voalaza ao amin'ny mpitory-teny. Tsisy ifandraisany maty sy ny velona. Ary ny maty tsy mareninina intsony ao am-pasanao. Tsisy aina. Tsisy fanahy. Hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe rehefa maty ny olona dia ny vovoka ody vovoka, ny fanahy ody amin'ny Andriamanitra. Io faty hitanao ao am-pasana io tsy mahatsapa ninninino, tsy mahatsapa mangatsiaka izany io. Tsy mahatsapa hoe malahelo sy irery zany io. Nofo fotsiny io vovoka io, nofo mody vovoka. Dia ny malagasy mola ao anaty famadihan-drazana. Io izy ianao tsisy maharatsy an'izany. Misy ary manao famadihan-drazana, manao fitaovam-pivavahana aloha avy eo, aloha dia mamadika avy eo. Fa vetavetana, ina nidiran'ny Baiboly ny famadihan-drazana. Dia hiteny ianao hoe ny Taolan'i Jakoba ange nasainy netiny e. Rehefa hiala tao Egypta ny zanak'Israely, Taolan'i Jakoba zany fa tsy ny Taolan'i dadabe anao. Ny Taolan'i Josefa mantsy. Taolan'i Josefa zany fa tsy ny Taolan'i dadabe anao fa ny Josefa alao aniny ny Josefa. Ianao fiangonan'i Jesosy Kristy fa tsy jiosy akory. Na zanak'Israely, anazy zany. Fa ny fiangonan'i Jesosy Kristy fiangonana masina, tsy manao famadihan zany. Ary tsy manatrika famadihan zany. Inona no anatrehanao an'izany? Raha tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, miompo noty ianao, miompo keloka ianao. Inona no atao rehefa amady? Mampanjaitra t-shirt dia manisy soratra ao an-damosinao hoe ranona sy ranona. Dia manangom-bola sy ny sisa, miditra atrosa mihitsy, manao pré any amin'ny banky sy ny sisa. Hina zay fitahiana avy eo. Vola tsisy, mbola tsisy ihany. Fianarana tsisy, mbola tsisy ihany. Ny marary, mbola marary ihany. Tsy mitaza any io razana io fa lazaiko anao. Halleloja. Maria zany koa tsy mitaza any. Maria any an-danitra fotsiny fa tsy au courant zay zavatra ataonao eto. Tsy mahalala ninninino ny Maria. Renin Jesosy tamin'i Jesosy olombelona iny dia zay vita. Fa tsisy akoatr'izay hoe ry Maria mivavao anay. Dia misy miteny hoe zay tsy miresaka, tsy mivavaka amin'ny Maria fa miresaka aminy. Aza amboamboarina le resaka. Aza amboamboarina le voambolany, miady amin'ny voambolany tsika. Apetrao tsara Maria any an-danitra. Tsy mahareninina. Tsy misy lalana avonjy ianao afa-tsy Jesosy. Fa tsy ampiana hoe Maria renin'Andriamanitra. Renin'Andriamanitra. Andriamanitra ka manana reny zany. Andriamanitra nisy hatr'izay, tsy nisy mpamorona. Ary tsy misy tahaka azy. Fa eo mahavery antsika olombelona, afangarontsika le Jesosy olombelona sy le Jesosy Andriamanitra. Misy fotoana Jesosy maka-toerana maha-olombelona 100%, fa misy fotoana Jesosy maka-toerana olombelona Andriamanitra 100%. Dia nanaitsika mifangaro eo, dia raintsika hoe raha vehivavy io ny reninao. Dia iny amin'izay fa io zany ny reniko. Fa ijonona rery ny resahany an'iny fa tsy ny olona rehetrarehetra. Halleloja. Inona ny fahamarinana? Jesosy ihany ny mpamonjy. Inona ny fahamarinana? Ianao dia olo-masina. Mino an'izany ve ianao? Inona ny antony inonao an'izany? Satria voasoratra ato zany. Zay rehetrarehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ary zay rehetrarehetra nanolo tena ho an' Jesosy dia antsoina hoe zanak'Andriamanitra, zanaky ny fanjakana, ary antsoina hoe fiangonana olo-masina. Vaky io epistily io. Fa rehefa manao fiarabany Paoly, fiaravana apostolika, dia izy hoe ho an'ny olona masina. Ho an'ny olona masina any Efesosy. Ho an'ny olona masina any Korinto. Ho an'ny olona masina any izao sy izao. Inona dika an'izay? Le olona nandray an' Jesosy, nanolo tena ho an' Jesosy dia natao hoe masina, satria natokana ho an' Jesosy. Tsy mila fotoana zany ianao asaratra olo-masina ianao rehefa maty. Na asaratra olo-masina ianao fa ianao mbola tsy masina. Ny fahamarinana ambaran'ny Baiboly dia olona masina ianao rehefa nanolo tena ho an' Jesosy.
masina dikany masina dia zay hoe voatokana ho an'Andriamanitra. Tsy miaroaro amin'izao tontolo izao, tsy miaroaro amin'ny ratsy, tsy miraitsy kombakomba amin'ny ratsy, tsy tia fahotana fa mankahala fahotana ary mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Olona masina, fiangonana ny olona masina. Mazava aminao ve zany fahamarinana zany? Tsy ianao no manamasina fa Andriamanitra no manamasina anao noho ny amin'ny teniny, noho ny amin'ny rany, noho ny amin'ny fanahany masina dia olona masina ianao. Haleloia. Inona ny fahamarinana tsara ho fantatra? Ny fahamarinana tsara ho fantatra dia lazao fa ianao sy Jesosy dia mifandray direkta. Fa tsy misy olona mbola hampanalalana anao amin'i Jesosy. Amen. Voasoratra ao amin'ny Petera voalohany toko faharoa fa ianareo dia taranaka voafidy. Ianareo dia firenena masina. Ianareo dia fanjaka mpisorona. Ianareo dia olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Raha nanolo tena ho an'i Jesosy ianao dia fanjaka mpisorona. Inona ny dikany hoe fanjaka mpisorona? Inona natao hoe mpisorona? Ny mpisorona tamin'ny fotoana izay tsy mbola nahateo an'i Jesosy teto tany dia reny ny mpanalalana any zanak'Israely amin'Andriamanitra. Manolotra fanatitra mba hifona ho an'ny vahoaka. Reny no mitondra ny fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra ao amin'ny efitra masina indrindra. Mpisorona izay. Dia voalaza ato amin'ny tenin'Andriamanitra aty amin'ny fanekena vaovao fa ianao no fanjaka mpisorona. Apokalipsy koa dia milaza an'izay hoe ny andreo dia mpisorona. Dikan'izay direkta amin'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa tsy iandro olona. Haleloia. Tsy iandro olona, tsy antehatra aman'olona fa iandry an'i Jesosy Kristy. Miandrasa an'i Jehovah, manantena ny tompo ary miaina araka ny tenin'Andriamanitra. Haleloia. Zay mahatonga anay miteny eto hoe tsy zahay ary olona afaka sika ao amin'i Jesosy. Tsika tsirairay avy reto dia olona afaka ao amin'i Jesosy. Tsika tsirairay avy reto dia ondrin'i Jesosy. Amen. Raha nanolo tena ho an'i Jesosy ary zaho koa dia ondrin'i Jesosy. Amen. Dia samy ondry. Dia iza mpiandry tsara? Jesosy Kristy. Jesosy Kristy no mpiandry tsara. Mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondriny. Mpiandry tsara manokatra ny varavarana hidiran'ny ondry. Haleloia. Ny mpiandry tsara dia manome fiainana be dia be. Jesosy Kristy zany. Jesosy Kristy zany. Inona ny toriana aminao? Tsy hitory anao olombelona. Tsy hitory anao toeram-pivavahana. Tsy hitory anao antoko-pivavahana. Fa hitory anao an'i Jesosy. Malala an'i Jesosy ianao. Mahafantatra an'i Jesosy ianao. Mandeha amin'ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Haleloia. Sainkisainky isaorana ny tompo zany. Ary rehefa ao aminao ny fanamasina, ino ny mpanolotsaina anao? Ny fanamasina nefa tsy omena narery. Voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa fa amin'ny andro farany no andro-lotsahako ny fanahako amin'ny nofo rehetra. Amin'iza? Ianao anatin'izay nofo rehetra izay. Rehefa ao anatinao ny fanamasina, mitarika anao amin'ny marina rehetra io. Mifampatsiaro am-bavaka tsika, mifampanoro lalantsika, mifampizara tenin'Andriamanitra tsika, fa ny ambony indrindra fanamasina. Ny fanamasina mitarika anao amin'ny marina rehetra. Zao ny zavatra misy a. Raha tsy eo angamba tsika olombelona mitady zavatra hita maso hoe. Zay ny tena problème tsika. Ozy Jesosy nefa avy eo hoe sambatra izay tsy nahita nefa mino. Ny atsika ona tsy mety misy raha tsisy lakroa kely eo, misy labozia kely eo, misy vakany eo, misy rano eo, misy olona eo. Fa ozy ny tompo hoe avy ny fotoana izay ivavahana tsy hivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Fanahy ve hitanao? Fanahy ve voarainao tanana? Tsy, fa ny fanahy ao anaty, ny fanahy mitarika anao amin'ny marina rehetra. Haleloia. Andehananao amin'ny marina rehetra. Dia iankina, iantehatra amin'i Jesosy. Ianao ny fanjakam-pisorona. Haleloia. Inona marina tsara ho fantatrao? Raha nandray an'i Jesosy ianao. Dia ozy Jesosy hoe zao famantarana zao nanaraka izay mino. Maninona? Zay mino a? Zay mino. Ametra tanana amin'ny marary izy ho sitrany ireny. Teny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy. Teny amin'ny fanamasina ianao. Amoaka demonia amin'ny anarako izy. Zay mino izy. Fa tsy tokanao hoe pastera na ny apôstôly na zao. Fa ianao rehefa manana an' Jesosy, mino. Ametra tanana amin'ny marary izy. Ho sitrany ireny. Iza ny manome an'izay fahefana izay? Jesosy. Iza manao batisa amin'ny fanamasina? Za ve? Jesosy. Rehefa ao anatinao ny fanamasina, tsy mila maka autorisation any amin'iza na amin'izy ianao.
Ametra tanana amin'ny marana ao dia antany olona fahaizany akanjonao. Fahaizany akanjo fosinao. Aiza hoe nikaratrao jereko. Rafidrafitra sy fomba napetraky ny olona zany. Fa ny fahefana avy any an-danitra. Ny fanaovana batiza dia batisa ny fanamasina. Tsy hitanao zany, tsy hisy taratasy raisina, tsy hisy akanjo spesial. Fa isan'andro ianao manana an Jesosy Kristy ao anatinao, manana ny fanamasina, mandeha eny an-dalana, mandeha any amin'izay rehetrarehetra lehanao dia mizara fitiavana, mametra tanana amin'ny marary, mamoaka dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, miasa amin'ny anaran'i Jesosy, maninona tsy mbola ataonao zany? Satria tsika indraindray voafatotra ato an-doha ato dia hoe tsy za zany. Tsy za zany. Dia mieritrerittsika fa ho amin'ny pastery zany, ho an'izay mitory teny ery aloha ery zany, izao famantarana izao no anarak'izay mino. Mino dia vita. Mino an Jesosy ve ianao? Nanolo tena ho an Jesosy ve ianao? Nomeny tompo hery sy fahefana ianao? Nomeny tompo hery sy fahefana ianao? Raha toka tsy misy an'izay ao, mety milalao fahotana ianao zay. Dia mbola tia manota ianao zay. Dia amin'izay fotoana izay ianao rehefa tia manota milalao fahotana, dia tsy miasa aminao ny fanamasina, tsy miasa aminao ny herin'ny fanahy. Dia amin'izay fotoana izay ianao lasa mitady olo-kafa analalana anao amin'Andriamanitra. Fotoana izao tena hoe ny tsirairay avy mihavana amin'i Jesosy. Fotoana izao tena hoe ny tsirairay avy miara-mandeha amin'i Jesosy. Inona famarinana tsara ho fantatrao ihany koa? Raha ny zanaka anao nafaka anao dia ho afaka tokoa ianao. Raha ny zanaka anao nafaka anao dia ho afaka tokoa ianao. Ho afaka migeza ny olombelona. Misy olona eto manatrika eto mbola mifoka sigara. Dia voaka eto dia foka sigara ny anananany. Tompo mahita, tompo malala. Dia milalao an'ity tenin'Andriamanitra ity. Ity tsy azo lalaolovina. Na ianao anaraka, na ianao tsy anaraka. Ary tsy tena ianao hoe tena mbola tsy afaka amin'ity fahalemeko ity ahy. Mbola tsy afaka amin'ity fahazaran-dratsoko ity ahy. Fa inona ny toriana aminao ato amin'ity Baiboly ity? Zay fahazaran-dratsinao rehetrarehetra manafaka anao ny tompo. Zay fahotanao rehetrarehetra manafaka anao ny tompo. Fa matoy tsy afaka ianao zay tsy mbola te hiala. Ianao zay mbola tia. Fa ny ten'Andriamanitra dia milaza misy any amin'ny Ezekely any hoe omeko rano madio nareo, fafazako rano madio nareo, ny fanahy masina anao latsako aminareo, ho tsaroanareo fahotanareo taloha dia ho rikoriko anareo. Fa tsy hiteny ianao hoe non rien de rien, non je ne regrette de rien. Fa anenina ary ianao. Ary alahelo ary ianao ny amin'ny fahotanao. Satria misy herin'ny fanahy masina ao anatinao rehefa milatsako aminao ny fanahy. Olona afaka, zany mirakla ato amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Halleloja. Fa tsy ianao fombafomba mpivavahana. Feno ny trano satria paka ny andro. Farapiso dia mamimamy daholo indray ny an-dalana satria lundi de Pâques. Fiinona ny fahamarinana natoriana aminao any amin'ny trano fivavahana any? Ny fibebahana, ny fialana fahotana, ny fanekenana Jesosy ary fiainana fahamasinana isan'andro. Fa tsy mamondry toeram-pivavahana dia manao réservation anaban satria be olona be ao amin'ny fiangonana. Ny fonao ve efa nidiovin'i Jesosy? Ny fonao ve efa anao marin'i Jesosy? Ny fonao ve efa anao masin'i Jesosy? Ny fonao ve efa an Jesosy? Fa zay ny fahamarinana mila mipetraka. Ny fiangonana raha lasaina bavy, ianao io resahako io dia natsoina hiady. Antanaty tsika. Tsika tsy ao anaty kilalao, tsika tsy ao anaty resaka fetifety. Fa tsika napetraka hitory ary anambara ny fahamarinana. Maninona manjavona ny fahamarinana? Satria ny fiangonana tsy mijoro amin'ny fahamarinana. Fiangonana dia lasa ahoana moa zany? Lasa anjara amin'ny mpanao politika. Ry fiangonana ry efa antoko politika zao, efa nazy daholo ny vaton'ireo ao. Ry fiangonana ry efa ny mpanao politika zao, efa nazy daholo ny vaton'ireo ao. Dia politika no arahana, politika no atao, politika lazaiko anao fa laingany ao, maimpony ao, falitonany ao. Dia ianao pastery, ianao mpitondra fivavahana, resaka anaty politika nitondranao ny fiangonana. Tsy ankasitran'Andriamanitra zany. Ny fiangonana dia anambara ny fahamarinana. Rehefa mangalatra ianao dia diso ianao zay. Rehefa manao kolikoly ianao dia diso ianao zay. Rehefa ao anatin'ny tsy fahamarinana ianao dia diso ianao zay. Na filohan'ny repoblika ianao, na senateur ianao, na député ianao, na raiko ianao, na zandroko ianao, na zokiko ianao. Rehefa diso dia diso. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa tsy miray tsokombakomba amin'ny ratsy. Hoy ny voasoratra amin'ny Efesiana, aza miray amin'ny asa maizina tsy mahavokatsoa, fa aleo mananatra an'izany. Ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, plutôt les condamner. Mi-condamner, mi-dénoncer. Aiza ny olona mi-dénoncer fahotana? Aiza ny olona mi-dénoncer tsy fahamarinana? Aiza ny olona mi-dénoncer lainga? Fa toa mangina sy miray tsokombakomba amin'ny ratsy daholo.
mila olona mijoro Jesosy, mila olona mijoro amin'ny fahamarinana Jesosy. Halleloja. Azonao ve zany fahamarinana tia ny tenin'Andriamanitra lazainy zany? Ny fahamarinana dia zao, olona masina ianao amin'i Jesosy ary mandresy fahotana. Tsisy fanajana ntsony eto amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka amin'izao fotoana eto Madagasikara fa mikorotana. Ao anaty baiboly ao dia misy teny hoe manajana fotsy volo. Ao anaty baiboly ao dia misy teny hoe rehefa misy olona, zoky olona ka mitsangana, omeo toerana izy. Atao anaty baiboly anke zany. Manaja ny ray aman-dreny. Fa eto Madagasikara tsisy fanajana ray aman-dreny zany. Na misy ray aman-dreny mitsangana areo lilozan'le tarora mipetraka ihany. Na misy fotsy volo areo mila ilana ilana fampahafantarana, mihevy tena ho mahay le tanora dia tsy miraharaha zoky olona. Ny zoky ihany, ray aman-dreny foana. Ary manana ny lazany, manana ny fahalalany, manana ny expérience. Fa eto Madagasikara potika le firenena, potika. Tsisy tsony ilay fahamaotinana. Nataoko hoe fahamaotinana saritsary ny ara rehefa atao ihany. Fa tena ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Satria mohaka ny fiangonana. Satria ny fiangonana matimaty. Satria ny fiangonana manao kitoto. Nanjavona ny fahamarinana. Dia hoe vao inona mahazo antsika ty. Finona mahazo antsika dia misy ozona mihitsy ty Madagasikara ty. Ianao tsy miaina amin'ny fibeba. Ianao tsy miaina amin'ny tahotra an'Andriamanitra. Halleloja. Fahamarinana lazaina anao dia zao. Jesosy mipaka ho anao. Jesosy mipasika ho anao. Korintianina 1:5. Maty Kristy, pasika ho antsika. Voavony Kristy, pasika ho antsika. Esorony masirasira ela. Mba ho tonga vaovao nareo ary vongana vaovao. Inona le masirasira? Fahotana. Fahotana. Fa mila miala ny fahotana dia isan'andro ianao paka foana fa tsy hoe androany. Raha raisina amin'ny daty calendrier aloha tsy paka androany araka ny tenin'Andriamanitra satria io ny aingana tary amin'ny fahateran'i Jesosy 25 dia efa diso zay. Fa atsika tsy mijery daty sy an'izany intsony tsy resahantsika be zany. Fa ny antsika isan'andro dia pasika foana. Satria inona le pasika? Miala masirasira, tonga na vongana vaovao nareo. Inona le pasika? Voavony Kristy, pasika ho anao, miaina amin'ny fahamasinana isan'andro ianao. Fa tsy fahatsiarovana isaky ny isa-taona fotsiny. Halleloja. Misy koa fahamarinana dia zao, andaotsika misy any dia milaza le hoe Madagasikara nosy miavaka moa iny. Dia ny zavatra tiana atao mahatonga Madagasikara mahantra sy ory dia satria Madagasikara dia firenena voafidy dia mila miverina ao amin'ny judaisme. Mila miverina any amin'ilay tena hoe voalaza ato amin'ny tenin'Andriamanitra ato anaty Torah. Fa zany zavatra lazaiko anao dia zao, io Torah io resaka judaisme io, aloko io. Aloko izy io. Aloko Jesosy io. Io Torah io rehetra voalaza ao anatin'ny fanekena taloha io, tandindony io. Tandindony izy io. Tandindony Jesosy io. Dia rehefa tonga ny tena izy, fa tsy tandindona intsony, mbola ilainao ve ny tandindona? Rehefa tonga le tena izy, fa tsy ny aloka intsony, mbola hitady le aloka foana ve ianao? Halleloja, azonao ve zany? Ndraindray mbola voafatotra hoe hanaza ny andro sabata, aloko Jesosy zany sabata zany, tandindony Jesosy zany. Io tsy resaka sabotsy sy alahady intsony, fa Jesosy miaina ao anatinao isan'andro, fisaharana ho anao, dia ampy zay. Halleloja. Tsy hoe andeha hamonondro fa pasika jiosy, dia andeha manomboka amin'ny talata alina ka hatramin'ny larobia maraina, azay le pasika jiosy. Tsy resaka pasika jiosy zany intsony e. Tandindony Jesosy fotsiny zany, rehefa eo Jesosy tanteraka ny famonjena vita, tsy miverina any amin'ilay fanaovana ny tany aloha intsony ianao, fa fampahafantarana sy nafenina tao Jesosy, mystère. Fa rehefa avy eo Jesosy maty, nitsangana tamin'ny maty, tsy isy intsony mystère. Dikan'izay fa vita, tsy manaraka an'izay fomba tany aloha intsony ianao. Halleloja. Fa osika mba hatafavoaka antsika andao ngendray mba handamana indray ty judaisme ty. Hoe mba handramana indray reto hoe izy atao moa reto hoe Cohen, Salara, le anarana ohatran'ny tsy haitsai ny sofinao dia taitra koa ianao, Cohen hono, Salara hono, izao hono. Andao hoe mba hanaraka an'ireny. Za lazaiko anao. Asan'ny apôstôly, toko faevatra, 12. Tsy misy anarana eto ambany masoandro azona famonjena fa tsy ny anaran'i Jesosy. Ny anaran'i Jesosy dia ampy. Halleloja. Ny anaran'i Jesosy dia mahavonjy. Tsy resaka akanjo, tsy resaka toerana le, tsy resaka fotoana hajaina. Fa ianao manana an'i Jesosy ao anatinao. Afaka ny amin'ny fahotana, afaka ny amin'ny gezanao, afaka ny amin'ny fitiavana izao tontolo izao. Ary miandrandra miandry an'i Jesosy. Miandry an'i Jesosy ve ianao?
miana tenan Jesosy ve ianao? Fa ny zava-dehibe dia ianao manana an Jesosy, ianao miaraka amin' Jesosy. Ary io famarinana io mana fotoan'olona io. Azonao? Ka ianao nefa rehefa manana an Jesosy tsisy hevitra tsony. Ianao te hanana an Jesosy io. Ianao te handray famarinana io. Dia efa raikitra io. Mandeha foana tsika mitory an Jesosy amin'ny fahamarinana. Na iza faly, na iza tsy faly. Dia ozy nareo kosa tsy manam-pitiavana e. Nareo kosa tsy mba manana compassion sy mba tia olona e. Tena raha manana compassion e. Fa rehefa tsy sitrapon'Andriamanitra dia tsy atao e. Halleloja. Rehefa tsy araka ny ten'Andriamanitra dia tsy arahana e. Satria tiako ianao dia efa ampahafantariko anao ny fahamarinana. Efa ilatsaka riakady ve ianao? Dia ozy aho hoe compassion e. Tao fa tsara ny tompo e. Fa tsy teny aminao hoe miverenaingana fa latsaka ny anaty hady ianao. Hainareo ny atao hoe récréation. Récréation rehefa reraka dia manao récréation ny ankizy. Tsika ho amin'ny tompo tsisy tena hoe récréation zany mandevoly tsy manao récréation. Dia ianao anao récréation. Dia ozy anao izay mba fahasoavana izay tian'ny tompo e. Dia be da be ny lavo avy eo. Olona tena nirehatra nitory an Jesosy tamin'ny resaka fahamarinana, tamin'ny resaka fahamasinana, miady amin'ny fijangajangana sy amin'ny fahalitoana. Iny fa hitanao ve hoe lavo. Lasa namitaka vady, lasa nijangajanga satria nanino nanao récréation. Olona hitanao tena hoe nijoro nandeha amin'ny fahamarinana, nijoro amin'ny resaka tenin'Andriamanitra, mahitsy tena hoe entitra. Fa hitanao hoe lavo sy solafaka nanino satria nanao récréation. Averiko ihany teto saika efa fampirina zay. Inona nalavon'i Davida tamin'ny Batseba? Nanao récréation. Inona nalavon'i Samson? Samson zay hoe tonga dia voan'ny fanahy masina hatrany an-kibon-dreniny tsy nila tapahana ny volony. Ny herin'i Samson nefa herin'olona 200 ngamba Samson rery. Fa lavo Samson. Ary ny havanan'i Samson jamba mihitsy ny masony potika resy. Satria nanino Samson? Nanao récréation. Nanao récréation. Halleluja. Tsy midika zany akory hoe tsy mahazo manao vakansa kely. Tsy midika zany akory hoe tsy iny dia motina be dia tsy mba mitondra ny ankizy mandehandeha mihitsy dia tsy mba mitsangatsangana dia tsisy vakansa atao fa kristianina ao amin'i Jesosy dia ny ankonana foana. Ny zanaka foana, ny vadivady foana. Tena hoe misy izay fiainana hafa kely miaraka amin'i Jesosy. Fa ny récréation fanahy, halleloja, tsy azo atao. Mampidi-doza. Tsy revo ny diran-doza tato nanao récréation. Nisy nanao récréation kely koa tamin'ny toriteny Paul tao amin'ny asan'ny apôstôly tao. Ny toritenin'ny Paul manompoka amin'ny alina ka hatramin'ny maraina tsy tapitra. Dia lehilahy eny toriteny, eo am-baravarakely izy no mipetraka. Dia mihaino-toriteny izy. Nanao récréation. Topoka ny ambany ary, maty mihitsy. Fa soa fa misy osotro ny fananganana tao amin'ny Paul. Dia tonga tao Paul dia nametraka rivotra tamindray dia velona indray lehilahy nama. Fa nanao récréation. So dia mihaino tenin'Andriamanitra eto koa nefa sady manao récréation ihany mihaino tenin'Andriamanitra. Tsy haingoha fody ny teny. Voagejantsilo ny teny. Tsisy vokany amin'ny fiainanao. Lany andro ianao, lany fotoana ianao, lany frais ianao. Vizaka fotsiny ianao raketo. Raha manao récréation tiana tenenina tsy mandray ilay tenin'Andriamanitra, tsy manana fiainam-bavaka, tsy mitoetra ao amin'ny izay fahamarinana ny tenin'Andriamanitra, fa manaonao foana. Rehefa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy atao dia tsy atao. Halleloja. Ao anaty fiangonan'i Jesosy zany, fiarahan'ny mpino zany, tsy misy anniversaire atao zany. Satria ny anniversaire zany, olombelona ny ivony. Azonareo? Dia averiko foana ilay izy zay tonga hoe ozy Paul Espetera hoe tsy manina manao teny averiny. Tsy ianao tsy nahita Jesosy nanao anniversaire teto tany. Nahita ve ianao anaty Baiboly? Hoe ary dia niainga izy 12 rahalahy fa anniversaire an Jesosy tamin'izany andro zany. Dia nanao fety. Tsy mahita an'izany ianao. Avy eo koa ianao mamaky ao amin'ny epistily, fiangonana miorina eo ambony fanorenan'ny apôstôly. Fiangonana miorina eo ambony fanorenan'ny apôstôly. Dia rehefa mijery ianao ny asan'ny apôstôly sy ny epistily rehetrarehetra dia tsy hitanao tao ry Jakoba.
na ary Paoly na ary Petera ka nanao hoe fotoan-dehibe androany aniverseran'ny Paoly, aniverseran'ny Petera, aniverseran'ny Rano. Satria maika ny fitoriana, ny olona miazakazaka any amin'ny fahaverezana, ianao manao fety. Tsy mifanaritra mila mpanao fanafody fa marary, miparta, mitorino ny filazantsara. Halleloja. Tahaka izany koa inona famarinana ny toriana aminao? Ery Ambohimanala ery dia mahita pankarta be hoe inona moa izy iny? Fisotrondronono. Fisotrondronono izy le fisotrondronono ny pastera. Ka misy pastera misotro ronono zany e. Tsisy an'izany io fa rehefa natsony Jesosy ianao dia jusqu'à la mort. Ohatry hoe hisotro ronono amin'izay a. Jesosy nga dia atao tany nisotro ronono. Teny amin'ny hazo fijaliana ny hafarana. Fisotrondronono ny pastera dia eo pastera etsy zanaky pastera sy ny vinatony. Ty mbola misy zanaky pastera anankiray miaraka amin'ny vinatony. Reto mbola misy tsy manambady, reto anankiroa petaka amin'ny afisy be ry ore olona. Jesosy nge ilainay jerena fa tsy olombelona. Tsy anaram-piangonana, tsy fety ohatr' izany e. Azagaga raha récréation ohatr' izany dia very ny olonako. Fijangajangana mango fotsiny ao anaty fiangonanao. Ny ady sy ny fialonana sy ny fifananana ao am-piangonanao. Izany no ataonao récréation. Tsisy an'izany ao anaty baiboly. Ary zao tsisy pastera nanana fils de paix zany tato. Fils de paix inona professionao pastera? Zany napetraka tany rehefa maty daholo ny apôstôly a. Lasa lava be le fotoana. Rehefa maty daholo ny apôstôly a, tsy teo antsony le tena famarinana ny joro a, dia niraisy ny fitondram-panjakana amin'izay ny fiangonana, dia natao hoe fiangonana ofisiel, dia napetraka ny katôlisisma, nanomboka teo lasa zazakely atao batisa, nanomboka teo hoe misy ny katekisma, katesizy, nanomboka teo hoe atao professionnel amin'izay ny resaka fivavahana, ka misy olona atao manokana mihitsy hoe iny mpizara tenin'Andriamanitra, dia karamaina iny isam-bolana izara tenin'Andriamanitra. Tsisy olona ny karamaina izara tenin'Andriamanitra zany. Halleloja. Zany famarinana mila fantatrao. Tsy nisy olona ny karamaina hoe anao asanao pastera dia iny fils de paix anao dia mahazo prime ianao rehefa tsaratsara ny toroteny, mahazo prime ianao farafara volana rehefa bebe olona eo. Dia i pastera zany voagejan'izay dia zao raha vao manao toroteny hafahafa eo pastera tsy mahazo karama. Dia mety alaala daholo le olona. Dia inona dika zay zay maringana an'ilay satria tsy famarinana intsony e, tsy famarinana intsony satria resaka business rasa resaka vola. Moty ava ianao Jesosy, Masin Petera, fa ano ary ny ondriko. Sisy ny teny Petera hoe omenao ohatrinona. Na hoe aizara ny fils de paix fa ataoko. Misy olona tsy mahita asa dia manao pastera. Misy olona tsy manana asa ka mahay miteny kely sy miteny mafimafy dia manao pastera. Mialatsiny. Fa aka vola nefa natao tsy nisy antso napetrak'Andriamanitra, tsisy fitiavana amin'ny fanahy, tsisy faniriana azo ny famonjena ho an'ny olona. Izy ara tsy manana famonjena. Fa io no malaza, io no mandeha, io no azona vola, dia ndao atao io. Dia mandeha any amin'ny tsy falehantsony le fitoriana, miova ny zavatra toriana, lasa izy ny ivony, ny olona very, makany amin'ny fahaverezana. Satria tsy izay ny antso napetraky ny tompo azy. Misy hianatra teolozia anao pastera, tsisy mianatra teolozia anao pastera zany. Ozy le ray aman-dreny ny tory zay tamin'ny herinandro hoe laha ianao nanao teolozia fito taona ary miafina aminao filazantsara io rehefa tsy eo aminao fanamasina, rehefa tsy eo aminao Jesosy. Ny marina dia zao, rehefa manana an Jesosy ianao, ary rehefa aminao ny fanamasina mitarika anao marina rehetra, anananao fahamasinana, anananao fiainana zay araka ny tenin'Andriamanitra. Halleloja. Miavana amin'Andriamanitra ianao. Miavana amin'Andriamanitra ianao. Azonao ny famonjena. Izany matsapa hoe mila miavana amin'Andriamanitra tokoa izy zao. Mitsangana eny am-pitoerana eny. Rehefa hitanao fa mila fihavanana amin'Andriamanitra ianao, dia mitsangana eny am-pitoerana eny, tia Jesosy mihavana aminao. Aza menatra.